miarana commune zay zany dia napahana ny mpiasa ny fivomovoza sarety misy scooter ary ny posiposy zay miterika fitohanan'ny fiarakodia dia raha rehefa zany mamahana zay miaraka amin'ny polisy municipale, polisy communale, polisy nationale dia nitokana raikitra eo amin'ny commune. Efa nisy lettre moa zany taratasy nataon'ny préfecture ho an'ny district manodidina zany mikasika an'izay fivomovoza zany. Fa hoentina zany mitavy filaminana fahatarana ny filaminana sy fivomovoana eto an-tanàna renivohitra. Io moa zany ny dipajakana fa navoakan'ny préfecture fa ny fanandrarana azy ny commune satria misy ny lalàna zany zay avoakan'ny commune satria sy mitovy tanàna mikasika ny fandrandràna ny sarety ny scooter zany mois de 50 cc asina matriculation zany asina mahafahana manara-maso anazy satria tsy voafehy reny satria tsy misy ny didy izay navoaka tahaka amin'izay.